noho ny faratsian'ny tetezana roa hita amin'ny lalam-pirenena fahefatra iny no antony mampiantona ny famatsinan'ny entona fandrehetrana ny gaz eto an-drenivohitra sy ny renivohiparitra hafa. Ivatsy ho ela moa izay olana izay satria dia efa misy ny fandraisana ndraikitra. Herinandro maromaro izay no tsy nahitana gazy intsony ireo tompy fivarotana solika eto an-drenivohitra. Noho ny aratsian'ny tetezana roa ao amin'ny lalam-pirenena fahefatra dia tsy tafakatra tetỳ an-drenivohitra ireo fiara vaventy mpitatitra izany izay tsy latsaky ny 70 taonina nefa tsy mahazy mihoatra ny 520 taonina raha ny fantatra ny fiara vaventy mampiasa ireo tetezana efa ratsy amin'ny lalana mampitohy an'i Mahajanga sy Antananarivo. Avy any Mahajanga moa ireo gazy varotana eto Antananarivo. Nisy ny dérogation nomenan'ny orinasa Vitogaz raha ny fantatra mba hiverina amin'ny laoniny ny famatsiana gazy. Androany mihitsy aranao sinia dia efa vita zany ny dérogation ho an'ny Vitogaz. Dia engany ka ny Vitogaz zany natonga amin'izay ny gaz rapitso afaka pitso fa efa nandeha tsara ny asa fanamboarana ny tetezana anankiroa efa vita. Fa nisy tetezana fahatelo indray hita hoe tadirodana dia efa anamboatra anazy tsika rapitso dia amin'ny lahady zao fa afatarana dia vita koa tetezana fahatelo io dia tokony tsisy gaz tsisy olana intsony zany tsika amin'ny resaka gazy manomboka amin'ny latsinainy ho avy. Ankoatr'ireo indostria dia tokantrano maro no mampiasa gaz eto amintsika. Raha ny fantatra dia 110 taonina isam-bolana ny fandaniana gazy eto amintsika ary tsy misy ny olana amin'ny fanafarana izany.